fandravana ny zavatra rafitra efa nisy sy ny zavatra efa nandanitsika fotoana maro mba hirosoana makany amin'ny fifidianana dia ataoko fa tsy fotoana an'izay ngamba an'izao raha misy fanatsarana tokony ho atao ao anatin'ny tondrozotra ao anatin'ny feuille de routine na mikasika amin'ny fifidianana na mikasika ny filaharan'ny fifidianana na mikasika ny rafi-pitantanana dia afaka dinihana tsara fa ny hoe ny andravana tanteraka ny zavatra efa misy ataoko fa tsy zay ngamba ny andrasan'ny vahoaka ankehitriny tsy zay ny andrasan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika sy ny tompona andraikitra isatokony fa ny fandaminana ny fanatsarana zay ngamba ny zavatra lehibe. Fatanao filatsako fidiny lalao Ravalomay? Ny CES anie manapaka an'izany ny fanapahana hoe iza ny candidat mety afaka hoe validena ny dossier an'izy ireo dia ny cour électoral spécial no manapaka an'izay. Premier ministre teo aloha koa nanambarany filatsako fidiny andeha matokana vitale président mety mamahazo reaction. Io any ny olona rehetrarehetra afaka milatsaka daholo za tsy afaka andrara ny olona hoe aza milatsaka za koa tsy afaka anakana na andrara ny olona hoe aza milatsaka na koa aprisika ny olona hoe milatsa fa dia io moa zay ny hoe pouvoir démocratique malalaka dia zay mahafeno fepetra afaka milatsaka. Sotra